Miketiko sika dia hiditra amin'ny tontolom-baovany politika sy ny manodidina ny fikarakarana ny fifidianana ny famondronana ny hery eo amin'ny mpanohitra ny paikady tsotra indrindra ahafahana mahazo ny toeran'ny filoham-pirenena voalohany amin'ny repoblika fahaefatra. Io ny fanehoan-kevitra nentina Andriamatoa Artsilava Rakotoson filohan'ny antoko manajary vahoaka mba azahoana izany toerana izany. Hoy ny tenany dia tokony anendry olona iray ny antoko mpanohitra mba hifaninana fifidianana filoham-pirenena. Ny famaritana kandidat tokana iraisan'ny mpanohatra no fomba ara-demokratika ahazoana ny fitantanana ny repoblika fahaefatra hoy ny antoko manajary vahoaka tarin'ny filohany Andriamatoa Artsilava Rakotoson androany. Nambarany ity manam-pahaizana momba ny lalàna ity fa misy ny fifanimpahany eo amin'ny paikady tanterahany Ankolafy Ravalomanana raha nitondra fanehoan-keviny mikasika ny fanomanana ny fifidianana ny tenany. Ny fomba fijerena dia somary sadaikatra ihany raha diniana izy amin'ny lafiny zao mazava ny fomba fijeriny ny atsoka atao hoe atoko voalohany na atoko lamatoa na asa zay fomba fiteny azy momba ny tolom-pirenena indrindra fa momba ny candidat mena ny vahoaka zany avy aty amin'ny mpanohitra. Ny teny zany mouvance Ravalomanana hoe ny fiverenany filoha Ravalomanana eto toerana zany no ahafahan'ny vahoaka malala hoe iza no candidat avy aty amin'ny fanoherana. Zay zany le position mouvance Ravalomanana. Nefa avy eo nefany ekendrareo le datiny hoe 8 avril 4 avril ka hatramin'ny 20 avril zany no ahafahana milatsaka zany hoe mametraka dossier de candidature. Ka zay zany mahatonga izy hoe tsy mety le fomba fijerina tsy mety zany le zavatra mifanipaka ohatr'izay. Raha miteny ianao ny fiverenan'ny filoha Ravalomanana zany zava-dehibe ianao zany tokony manome fotoana lavidavitra kokoa ara-teknika amerenana azy fa manina ny ekena zany hoe fotoana fohatrany io no amena le fanatanterahana le hevitra hoe hiverenan'ny filoha Ravalomanana. Zany hoe raha am'izao tsika miteny zao zany ray volana zany na ray volana maheky kely sisa no ahafahana manatanteraka an'izay fiverenana zay. Ny dikan'izay zany dia vao maika misy amehana be mihitsy hoe iza ny candidat avy aty amin'ny mpanohitra. Zay zany tokony amangovango le hevitra momba an'io fifidianana io. Vonina irotsaka hofidiana ho kandidat ny mpanohitra moa ity filohan'ny antoko manajary vahoaka ity raha toa ka tsy misy ny kandidat tokana izay atolotra ny mpanohitra.